raha nihira isika teo hoe naizanaiza tompo hitondranao a dia anaraka hitarika anao ary ny tompo ankehitriny ka asa raha ana tokoa ianao fa nihirantsika dia zao hoe naizanaiza tompo dia hanaraka dia averiko indray anomboka hitarika anao ary ny tompo ary ao tsara ny teniny fa ao anatin'izany a no hitarian'Andriamanitra anao. Jaona toko fahatelo no vakitsika androany. Jaona toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1:7 fa ho vakitsika miandala. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1:7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Jaona toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 4 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko faha 4 azafady. Jaona toko faha 4 manomboka amin'ny andiny ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo fanahare fa Jesosy nahazo mpianatra maro sy nanao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka hakany Galilia indray, ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Aloha ny vakitsika. Eto tezitra tamin'i Jesosy ny fiseho sy mpanorandalàna satria nahataona mpianatra maro Jesosy, ary nanomboka tamin'izay ny antony tediavana hamono azy, satria nitaona olona ho amin'ny famonjena izy. Ny fariseo nampianatra olona anaraka ny fombany sy ny faharatsiany, fa Jesosy nitaona olona ho an'Andriamanitra. Ary neverina ary tamin'izany fotoana izany fa nanao batisa olona maro be Jesosy. Nefa ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany. Kandao dia misy fampianarana hafa dia nataon'i Jesosy batisa ireo zazakely ireo. Jesosy tsy mbola nanao batisa olona mihitsy io ny Baiboly. Ka dinio tsara ny soratra masina, tsy nanao batisa na iza Jesosy, fa zavatra hafa ny nataony fa tsy nanao batisa olona izy. Dia tsy izay nefa ny tiana ho raisina androany a, fa rehefa nifofo hahafaty azy ny olona, ny jiosy, ny mpiray firazanana aminy, ny olona zay nisairana nandritra ny fotoana maro, inona no nataony? Tapa-kevitra izy fa hitodika any Samaria. Ny tena antondiany dia any Galilia, fa milaza mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy mandalo any Samaria izy. Tsy maintsy mandalo any Samaria. Tsy maintsy mandalo any amin'ny Samaritana, amin'ireo olona tsy tiany jiosy indrindra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy mandalo any Jesosy. Ary na ny mpanoratra ary tena nanindro hoe tsy maintsy mandalo any izy, satria raha ny fieritreretana angamba tsy tokony handalo ao izy, satria Samaria ao ny Samaritana, ary zavatra tsy tiany jiosy mainty ny Samaritana. Nefa tsy maintsy mandalo ao Jesosy. Raha ny tena izy, ny jiosy no tsy mila ny Samaritana, fa Andriamanitra mila Samaritana hamonjy azy. Ny jiosy tsy mila na dia ray amin'ireo aza mifandrafy mihitsy, fa Jesosy mitady amin'ireo. Inona moa nahatonga ny jiosy sy ny Samaritana nifandrafy? Fa izay, ny jiosy ny hevitra fa manana ny Jehova tena Andriamanina, ao koa le resaka firazanana, fa resaka fivavahana koa izy io. Satria ny jiosy mivavaka amin'ny tempoly any Jerosalema, fa ny Samaritana tsy mba nanana tempoly, fa eny ambony tendrombohitra izy mivavaka, ary somary hafahafa tokoa ny fomba fivavahana. Dia tsisy fitohizany tamin'ny jiosy. Ny jiosy mirere fa manana ny fiangonany dia mpivavaka amin'izany, nefa jereo ny fanavakavaha, tsy mila Samaritana izy, nefa mba olombelona tahaka azy.
ka raha ny tsy mila an'ireo Jesosy indray mila azy. Ianao reo Samaritanina be tabe ireo, tsy tia ny mpivavaka sasany ianao, veriny tena milaza ny tena ny mpivavaka fa tsy izy ianao, ary ndraindray tokoa rehefa dininao ny lalanao, to Samaritanina tokoa ianao. Latsaka anelanelana, zay koa mantsy ny toerana misy ny Samaritanina, jiosy metisy izy ireo, very ny fomba jiosy nefa tsy feno ray koa ny fomba ny jentilisa zay na metisy azy. Latsaka anelanelana, sadasada. Amin'izao fotoan'izao koa misy kristianina sadasada Samaritanina, raisina mampivavaka azy to tsy feno le izy, raisinao mahajentilisa azy to tsy feno le izy. Any ka ataon'olona tohatra fanadiova-tena sisa ny fiainana. Zay tsy mba tahaka ny rano, zay tsy mba tahaka ny rano, dia ny toetranao ny tonononao anatin'izany tahaka ny nanaovana ny Samaritanina fehizay. Nefa nanokana fotoana Jesosy, ny fidy andro Jesosy amangy ireo Samaritanina ilikilika noho ny fahotana ireo. Amangy ireo Samaritanina tsy mba manana mpitory satria ny jiosy tsy mba makany hitondra ny filazantsara. Mamangy anao Samaritanina ny ampefy Jesosy maraina, mitsinjo anao manokana izy satria fantany fa tsisy nitoro ny fahamarinana aminao. Dia ny fidina ny androandroany hamangy anao Jesosy. Samaritanina ianao nefa hamangy anao Jesosy. Ny olona tsy te anao an'izany aminao, ny olona tsy mieritreritra an'izany aminao, fa Jesosy mamangy anao. Ary ahoana ny fiteny soratra masina, tsy maintsy mandalo any Samaria Jesosy, tsy maintsy mandalo ao am-ponao Jesosy, tsy maintsy mamangy anao Jesosy, tsy maintsy mampandre ny teniny aminao Jesosy. Dia ny roso ary ny di ho an'ny Galilea ny tanjona, fa tsy maintsy mandalo any Samaria ny lalana. Ary lavitra ny lalana, dia toy izantsika ao amin'ny 15 sy 9. Zao no toko fefatra ny 15 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba no Josefa zanany. Ary teo ilay fanjakan'i Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia nipetraka teo am-panjakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaheliny. No ny alaviran-dalana tonga tamin'ny tanàna anankiray atao hoe Sikara Jesosy. Reraka izy, reraka Jesosy. Mety mahagaga anao angamba zany hoe reraka Jesosy. Tsy mahagaga zany ry havana, satria Andriamanitra nitafinofo amandra Jesosy ka niara ny sahirana tamin'ny olombelona mba hitondra ao amin'ny tenany ny fahasahiranany olombelona. Ka nampitafiana nofo amandra izy, ary ny Baiboly ary milaza sasatra izy dia tsy afaka hanony di reraka tafapetraka. Teo akaiky ny fantsakana anankiray nipetraka Jesosy. Isan'ny toe-javatra mampalahelo ahy indrindra io, satria hitako eo ny fijalian'ilay zanak'Andriamanitra mitady fanahy ho an'Andriamanitra. Reraka, mandeha ditongotra lavitra ezaka, mangetaeta te hamonjy fanahy. Reraka Jesosy, satria ny Baiboly milaza tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Ahoana tokoa moa no ataon'i Jesosy tokony ao Jerosalema ny jiosy tsy te handray azy, tsy tanteraka nefa nietaeta te hamonjy ao anatin'ny Jesosy. Ka rehefa tsy mila ny jiosy ho any amin'ny Samaritanina izy, fa misy mangetaeta. Ka na lavitra ny lalana tsy maintsy mandreraka zany, misy sarany tsy maintsy aloha zany, tsy maintsy tanterahan'i Jesosy ny ditongotra lavitra, satria mangetaeta te hamonjy izy. Mandalo ato amin'ity hevitro ity Jesosy androany, na dia lavitra aza ny lalana, mamirapiratra aza ny lampan'Andriamanitra dia ny lanitra, afon'i Jesosy zany ka midina ato izy,
na dehibe ary io elanelana io tonga Jesosy handehaninona mangetaeta mafy te hamonjy anao Jesosy. Ary zany ny antony nipetrahany teo akaiky ny fantsakana misy etaeta ao anatiny. Marina tao le etaetan-drano fa ny tena etaeta tsy nanomezany jiosy azy ny tena afaka etaeta azy dia any Samaria izy no afaka etaeta. Inona moa ny tena etaetan'i Jesosy? Mangetaeta te hamonjy. Ko raha niala amin'ny hafa Jesosy tsy afaka etaeta, manatony eo ny lohan'ny tratranao, aoka afaka etaeta Jesosy ianao androany. Amin'ny fanoloranao azy ny fonao dia ho afaka etaeta Jesosy. Rehefa zany dia nipetraka teo izy amin'ny 12 antoandro, nigaingaina ny andro, io Jesosy reraka sady mangetaeta. Tamin'io fotoana io indrindra tonga vehivavy anankiray andeha nitsaka rano, ny 17 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroiko, fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy taminy, Samaritana taminy, ahoana anao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana? Nefa aho vehivavy Satana, fa ny jiosy sy nanandraha tamin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroiko, dia anao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Amin'ny 12 antoandro ny andro, petraka eo Jesosy miandro ilay handrasany, ilay afaka etaeta azy. Efa mipaika koa ny amin'ny 12 antoandro n'izao tontolo izao, mitanika ny ainandro hafahafa izay mandoro ny olona eto ambony tany, anika may avokoa ny mponiny tany rehetra mangetaeta zavatra tsy fantatra amin'ny 12 antoandro ny andro, ka maty ny etaeta izao tontolo izao, ka samy rotra amin'izay izy hanafaka etaeta ny tena. Sasany any amin'ny filalaovan-dratsy, sasany any amin'ny voly, sasany any amin'ny harena, sasany any amin'ny fijangajangana, sasany any amin'ny fisotroana, sasany amin'ny fofoana. Satria misy etaeta tsy hay tonina ao anatiny, mamay mantsy ny andro, mitanika ny ainandro, ka mangetaeta izao tontolo izao. Mangetaetanao koa Jesosy. Ary io koa ilay vehivavy antoandro ny andro mangetaeta izy andeha nitsaka rano. Io ilay etaetan'i Jesosy tonga manatony eo, io ilay nandrasany eo am-panjakana. Ary io vehivavy io dia ianao izy io. Eny, lehilahy ianao, fa ianao io sary anankiray aseho amin'ny alalan'ny vehivavy manatona an'i Jesosy satria mangetaeta rano. Tsy rano ny tena mampangetaeta anao, fa raha ianao no anontaniana tsy fantatrao mazava le izy, dia izay ny hamenoanao azy amin'ny zavatra hitan'ny maso. Zay mahatonga ny olona, jereo nge tsy fantatry ny olona zay mampangetaeta azy, fa miezaka izy hameno hampitony ny etaetany amin'ny zavatra fantatry ny maso. Manao raharaha eny izy, dia tampotampoka eo mitrobla ny lohany, ohatrany tsy mifantoka zany rangaha. Inona ny hevitra? Tsy mandro fotsiny ny saika. Inona ny ataony? Esoriny le etaeta. Misy gara avy any aminareo rangaha? Dia lasa zay izy metimety azoazo. Rehefa afaka kelikely miverina ndray, tsy afaka le izy, fa tsy maintsy averina matetitetika iny zavatra. Ka ny tiako ambara dia zao, misy tsy fahafenoana ao anatin'ny olona, ka iezahan'ny olona fenoana amin'ny zavatra maro. Mangetaeta koa raha vehivavy dio izy hoe ndeha hantsaka rano azany. Dia tena ho afaka etaeta tokoa izy, satria ilay mpanala etaeta efa miandry azy.
minao Jesosy lay mahay manala etaeta. Ary raha vao tonga teo izy dia niteny tamin'i Jesosy. Lay vehivavy aloha tsy niteny. Inona ny antony tsy nampiteny azy? Tsotra ny antony. Io vehivavy io dia isan'ny vehivavy isan'ny ratsy fitondrantena indrindra ao an-tanàna. Ary zany ny antony ny fidianany ora 12 antoandro handeha an-tsakarano, satria amin'ny tany mafana amin'ny 12 antoandro ny olona dia samy mipetraka any an-tranony. Dia efa menatr'olona izy noho ny fahotany ka miandro fotoana tsy hifanenana amin'ny olona, izay vao hivoaka anala etaeta ny tena. Izy ihany dia efa menatra ny amin'ny toerana misy azy. Mahamenatra ny fahotany, manoloana ny olona, indrindra fa manoloana ny tenin'Andriamanitra. Za raha mbola nifikitra mafy tamin'io raha nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia te hilevim-belona avoan'ny olona. Fotrany za foana zany tenen'ny dadapasy zany, menatra. Taiza koa nefa nahafantaran'ny pastera fa mahamenatra ny fahotany. Indrindra fa raha hijoro eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika, ho menatra sy angahaiay ianao raha tsy arianao mialoha io fahotany. Ary noho ny amin'ny henatra amin'ny mahampanota azy, noho ny afinafenany ka amin'ny fotoana tsy ahitan'olona azy ny voan'ny trano andeha an-tsakarano. Tsena azy mangingina Jesosy. Fa mahamenatra anao ny toetranao, eny tianao nefa Jesosy. Tsena anao ingina izy androandro any. Ary ilay vehivavy tsy te hitenina amin'izana amin'izy, fa sorendava noho ny fahotany. Fa Jesosy mikatsaka resaka meo rano asotrona. Moa tsy ohatran'izany koa ny fiainanao. Sorendava ianao, tsy te hitenina amin'izana amin'izy, tsisy zavatra mahafaly ianao na ny tenanao aza ndraindray to tsy tianao. Fa Jesosy tiany io tenanao zay efa tsy tianao io, dia mitady fihavanana aminao Jesosy androany. Ka mandefa izao toriteny izao hikatsahana fihavanana avy aminao. Dia nierika raha vehivavy sady gaga. Inona ny antony angatahanao rano aminy? Ianao ne jiosy, za Samaritana, olona tsy tokony hifandraharaha mihitsy zany. Marina ny tenin'ilay vehivavy, Samaritana mpanota be, nefa Jesosy mikatsaka resaka amin'ny olona tsy tokony hifandraharaha reo, ny ray mpanota be, ny ray masina be. Nefa ny famindrampon'Andriamanitra ny nanirahana ny Jesosy niaraka amin'ny fahamasinany rehetra mba handevona ny ota tsy hamikitra amin'ny olona. Tsisy tokony hifandraharaha iny Jesosy amintsika tokoa raha ny tena marina. Fa lehibe loatra ny famindrampon'Andriamanitra, ka miteny aminao amin'ny alalan'izao toriteny izao Jesosy, mikatsaka fihavanana. Jesosy ny manomboka resaka, fa ianao tsy manana ninonino no tenenina angamba, fa Jesosy manan-kambara omeo rano aho. Ohatrany manao hoe esory ny etaetako. Zany ny teny Tompo aminao androany. Mangetaeta te hamonjy Jesosy, meo rano aho izy aminao, esory ny etaetany. Manaiky ve anao ny hovonjena? Fa zay ny etaetan'ny Jesosy, ny tetezan'ny faritra maro, mangetaeta te hamonjy izy. Androany io manoloana anao Jesosy mangetaeta mafy, dia ho izy aminao hoe esory re zany etaetako zany. Ka ekeo ny teny famonjena omeko anao, ary io ny fahotana, ekeo ny fitiavako, raiso ny tanako atsotra aminao hitondrako anao ny fiainana mandrakizay. Zany no hanalanao ny etaetan'i Jesosy. Mangetaeta Jesosy, eo anatrehanao, mibanjina anao mahitsy tsara, ary miteny aminao hoe omeo rano aho, esory ny etaetako. Inona ny rano omenao azy, inona ny rano ilaina aminao, ny fonao azy dia ho afaka etaeta Jesosy. Izao no navan'ilay vehivavy, tsisy fandrahidry itsika. Ianareo jiosy, zay Samaritana, dia hoy Jesosy, raha fantatrao izy io mangataka aminao io, dia ianao indray no nangataka taminy rano velona. Zay le izy mangataka aminao Jesosy, atolory azy ny fonao. Fa raha fantatrao iza mariny io Jesosy manatrika anao ankehitriny io, hidododo angamby ianao dia ampilolotrany ao amponao,
hangataka zavatra maro ary rano velona hiboiboika ho fiainana mandrakizay. Rehefa niteny an'izany moa Jesosy nanontany raha vehivavy, ianao ve rangaty lehibe no Jakoba Josefa Jakoba zay nanome anay ity rano ity? Dia namaly mazava tsara Jesosy hovakitsika nitony izany teny izany. Ny 7:7 zay efa novakitsika teo ihany. Ary tao anatin'izany ihany koa nitenenan'i Jesosy, na iza misotro ity rano ity dia mbola hangetaeta indray, fa zay misotro ny rano zay omeko azy tsy hangetaeta mandrakizay. Raha am'ty vovo ty no antondianao ka hantsaka ato, mbola hangetaeta foana ianao Jesosy, fa za manana rano zay tsy hananany zao tontolo zao, na iza omeko zany rano zany dia tsy hangetaeta intsony mandrakizay. Vakivava raha vehivavy, mba omeo amin'ny rano zany azy mba tsy hiveriny eto intsony hantsaka rano. Manahirana sy mandreraka tokoa ny etaeta eto amin'izao tontolo zao hiverimberenana, lany ny vola hikatsahana fahotana hifaliany tena, ka na tsy ary tena raha vavy raha mba hitony ahay ny etaetako mba hilamina ny fiainako. Ka raha misy rano mahafaky etaeta mandrakizay mba omeo ahy, fa mijaly aho fa mangetaeta lava. Ary zay ny antony hijalianareo mianakavy, tsy mety mitony le etaeta, fa raha mba afaka hifanena amin'i Jesosy ahay ianareo mianakavy, tsy hangetaeta mandrakizay. Manoloananao amin'ity ora ity rano anankiroa, ny rano fantsakan'i Jakoba, fifalian'ny tany no ambaran'izany. Le loha rano velona avy any an-danitra, Kristy Jesosy, fifalian'ny famonjena izany. Rano manahoana no fidinao androany? Fa ilay vehivavy na hafantatra fa raha misy rano tsaratsara, fifaliana tsaratsara, fahafaham-po tsaratsara, mba omeo aho fa mijaly aho mitady ny zavatra tahaka an'izany. Ary zany no hiverimberenako eto, fa na dia matetika ary niverimberina mbola nangetaeta foana. Impiry anao nanao zay tianao atao, moa tsy nisy nanenenanao akory ary ny sasany, ary tsy mbola ao foana ve le etaeta? Efa 4 litatra zay ny laninao toka ohatra, mbola te hisotro foana. Fa zay nifanena tamin'i Jesosy afaka namaky ny verana izy ireny, satria tsy hangetaeta toka mandrakizay. Za efa mampolo ny taona maro, mbola tsisy didididi ny tarehiko efa nisotroko le rano avy tamin'i Jesosy, ary hatramin'izao mbola tsy nikasika ny lelako natoka ray kotiara. Afaka etaeta. Zay le fahafahana, tsy ninoko fa afaka amin'io Jesosy, nefa tena mahafa-po Jesosy. Anka izaho fa tsara Jehova. Andramo ange dia ho hitanao, mijaly ianao satria mangetaeta, ary tsy mety afa-po ny etaeta ao anatinao. Atony Jesosy dia ho afaka etaeta ianao. Dia makitsika ao amin'ny 4:7 sy hatramin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza misotro izay rano omeko azy dia tsy hangetaeta mandrakizay, fa ny rano dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ho raha vehivavy tamin'ny tompoko, omeo zany rano zany aho mba tsy hangetaeta na haketo antsaka intsony. Ho Jesosy taminy, andeha antsoy hivadinao dia makanesa ty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho, ho Jesosy taminy, marina ihany zany lazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao nefa tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Ho raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Te handresy lahatra azy bebe kokoa Jesosy. Ary ny fomba fandresen-dahatra ataon'i Jesosy dia zao,
mampiariary ny mahaizy azy na ny mahaizy ilay olona amin'ny alalan'ny fahazavany tenin'Andriamanitra. Zany hoe raha hazavaina tsotsotra, raha andresy lahatra olona anankiray Jesosy, tsy lovony amin'ny lampy torche ny tenin'Andriamanitra ilay olona, dia hitan'ilay olona avy hatrany ny marina, dia hiaika izy ka ho resy lahatra. Ary mety ahatsapan'izany ianao androany, tsy lovony lampy torche ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, dia hianjaanja sy hiariary ka tsisy azo afenina, ka mba hitsilovan'i Jesosy ilay vehivavy, dia hoy Jesosy mandana ny soa vadinao, ao mantsy ny problema ny ramatoa, fijangana. Dia hoy Jesosy hoe mandana ny soa vadinao. Io ne ka fantatry Jesosy tsy vady akory fa sipasipa, coffboy sendra manatona, coffboy mirenireny io, coffboy mialokaloka fotsiny. Dia hoy Jesosy hoe antsoa vadinao, ao mantsy ny aretina, dia hanomboka hanazava ary Jesosy. Ao amin'ny aretinao tokoa indraindray no hanazavany tenin'Andriamanitra anao, ho fantatrao ny marina, tsy ho tianao ny famatorany ota, dia sarangotra anao hitady famonjena. Nanomboka ny tsilo azy Jesosy, antsoa vadinao, tsy manambady aho izy. Fantatrao ihany moa fa tsy manambady ianao, nefa misy arahanao ihany ao. Dia hoy Jesosy, efa indimy ianao ny nanambady, ary na le io ao an-tranonao io tsy vadinao akory io. Dia zay va nihiratra ny masony, mpaminany ianao izy. Zay le tiany Jesosy ambara, zay le tiany Jesosy ho tsapa n'ilay vehivavy. Tsy olombelona tsotra io miteny io, fa zanak'Andriamanitra, mpaminany lehibe, le mahita miariary ny afentsika rehetra. Zay anie Jesosy manatrika anao io, tsisy miafina aminy. Dia izy tamin'ilay vehivavy, andana ny soa aty vadinao dia makanesy aty, tsy manambady aho ramatoa, mariny zany. Ifindimy ianao ny nanambady, ary le ao koa ary zao tsy vadinao. Taitra le vehivavy, olona voatongo ty, nefa mahafantatra ny momba rehetra, olon'Andriamanitra ty, tenin'Andriamanitra tokoa, dia mahalala ny afeninao rehetra, na tsy androany na androany, tsy maintsy borahan'Andriamanitra aminao zany. Ary aza matahotra nefa, fa rehefa borahan'Andriamanitra aminao zany, ho hitanao ny marina, dia angetaheta famonjena anao ka hamonjy anao Andriamanitra. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra, tsy lovony amin'ny fahazavany tenin'Andriamanitra ianao, ka hariariny aminao na ny nafenina azy, dia ho hitanao fa tena marina ny tenin'Andriamanitra, mahay zavatra rehetra Jesosy, mahita ny nafenina rehetra Andriamanitra. Toizantsika ihany vaky teny. Ny andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny roapolo efatramby amin'ny anaran'i Jesosy. Ndiny fa 7 tomposio amin'ny anaran'i Jesosy. Ho raha vehivavy tamin'ny tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny toko avaha. Hoy Jesosy tamin'ny vehivavy, minoa ahy fa avy ny andro, ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavaha nareo amin'ny ray, ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy mijiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa dia mitady mpivavaka ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jereo fa mialasa lavitra ramatoa, rehefa nambarany Jesosy taminy ny fahotany rehetra, nambarany tao am-pony, nanontany izy aiza marina moa Jesosy no tokony hivavahany. Zay Samaritana manao hoe eny an-tendrombohitra mivavaka, ianareo jiosy manao hoe any amin'ny tempoly Jerosalema. Aiza marina izy ity Jesosy?
nahariariny amin'izay fa na dia efa nanambady indimy ny solovady izy olona mba misy etaeta fivavahana ihany ao anatiny. Aiza ny tokony hivavahana moa tsy zany koa mitoerana misy ny maro ankehitriny, mamatotra ny fahotana maro isan-karazany nefa misy etaetany ao anatiny fa sainy tsy fantany aiza ny mariny. Ary zay ny fanontaniany raha vehivavy, aiza ny tokony hivavahana Jesosy io? Hainareo jiosy manao hoe amin'ny tempolo Jerosalema, zay Samaritany manao eny amin'ny tendrombohitra ka tsy aiza le izy, fa fomba fivavahana no tokony atao arak'izay izy, tsy ny toerana ny tena lehibe amin'Andriamanitra fa ny fomba hanaovanao azy. Ary zany ny tenenan'i Jesosy, ho avy ny andro rehefa tonga zany ankehitriny, za tsy milaza ny Jerosalema hoy, za tsy milaza eny an-tendrombohitra, midika tsy zava-dehibe ny toerana. Amin'ny olona nefa zao zava-dehibe ny toerana, io le mahatonga hoe fiangonan-drazana. Za tsy manao hoe fiangonan-drazantsika Jesosy mamonjy, fa rehefa tsy mahavonjy ty mitedy hafa mahavonjy, atao inona vorovory fotsiny tsika, nefa le izy tsy ara-dalàna satria tsy toerana ny lehibe amin'Andriamanitra fa ny fomba hanaovanao azy. Ary zay le nisoritan'i Jesosy, tonga lay andro tsy toerana intsony no isainy fa ny fomba hanaovana azy. Andriamanitra mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Ny anareo tendrombohitra Jerosalema zany lehibe aminareo. Zany tokoa mibahana ny olona amin'izao fotoana. Zahay Jesosy mamonjy tsy mivadi-pinoana, zahay katolika tsy mivadika, zahay izao tsy mivadika, nefa dia ho very tsy mahalala famonjena akory. Inona no soa azy ohatra raha ihizingizina amin'ny maha Jesosy mamonjy na katolika protestanta fotsiny tsika, nefa avy amin'ny fiangonantsika io mihitsy ny point de départ tsika hiaingana makany amin'ny elo, satria lehibe amin'ny olona ny toerana nefa point de départ miainga makany amin'ny elo tsy tsaroana akory. Ka hoy Jesosy, tsy toerana neny lehibe fa ny fomba hanaovanao azy. Tsy tirindriny tiako ny tena zava-dehibe ka raha hitanao tsy voavonjy ato anao misy hafa tsaratsara, taomo koa zay fa hoany. Saorako ny tompo fa mamonjy ato Jesosy, ary zava-dehibe zay fa miankina aminao sisa, fa Jesosy tsy mijery toerana na rindrina fa ny fomba hanaovanao azy ny lehibe. Efa tonga lay andro izy tsy toerana ntsony mijereny fa ny fomba hanaovana lay fivavahana. Ary zay ny andro tsika ankehitriny, ho avy tsy ho ela Jesosy, inona ny lehibe aminao? Hoe fiangonan-drazana fotsiny? Ahona nefa ny fomba hanaovanao azy. Ndreo dia sanatrian'izany fiangonan-drazana point de départ hiaingana makany amin'ny elo, ka tsy lehibe ny toerana fa ny fomba hanompotsika an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Amboaro le fomba, tsy ho ny fiaina miala amin'ny ota, fa zay miantso ny anaran'i Jehova ho baiboly, aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony. Zay le fomba ilaina. Taoko ty na rodana ary ho rindrina efatra io, raha mbola ny marina koa tazomintsika, zany no ilain'Andriamanitra. Taoko ty na hatevelina sa tsy arainy ho rindrina efatra io, fa ota ary ny ainatsika rehetra tsy lehibe amin'Andriamanitra akory zany, fa ny fomba ny lehibe ho Jesosy, fa tsy tendrombohitra Jerosalema tsy zay tsony zao. Ary mario tsara fa tsy lehibe amin'Andriamanitra ny toerana mbola soritako farany, fa ny fomba hanompotsika azy. Tahaka ninona ary ny fomba ilain'Andriamanitra? Andriamanitra ho Jesosy mitady nompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fahamarinana zay efa adiny ny olona maro, adiny ny kristianina maro, io ny takiny. Ary zany no ampianarina anao ato. Zany no ilain'Andriamanitra, manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinantsika. Zavatra lehibe hitatsika teo, tsy ny tanany lehibe fa ny fomba hanompoana an'Andriamanitra. Ary hitatsika tao koa na mpanota raha vehivavy, ka hivavaka izy fa tsy mahalala, te hivavaka koa anao ka tsy mahalala, arao Jesosy dia ambariny anao ny marina rehetra.
iditra amin'ny andininy manaraka indray isika. Inona ary ny zavatra nitranga? Mbola miamroso lalindalina hatrany hatrany. Ny andininy fa 5:20. 5:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao Kristy. Ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no miresaka taminy nefa tsy nisy nanao hoe inona no tediavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaho izaroa lehilahy izaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Rehefa nambarany Jesosy tamin'ny ramatoa fa tsy toerana ny tokony ataonao lehibe fa ny fomba fivavahana ny tokony atao araka ny tena izy, dia nambarany ray ny etaeta ny faharoa. Kay vehivavy mangetaeta famonjeny izy io, dia momba ny Mesisy Kristy mpamonjy. Dia izy zay no mandresy io hoe ho avy ny Kristy. Ka rehefa tonga izy io ilaza ny zavatra rehetra. Kravina reny tonga zany. Dia hoy Jesosy, za izay miresaka aminao noho izy. Zany no ela feno ny fifaliana tao anatiny, feno ny famonjena, satria io ny mpamonjy miresaka aminy. Zay ny natonga azy nahaka rano ary adininy. Dia nandao ny sininy izy ka niazakazaka lasa nody. Afaka etaeta. Nangetaeta izy niala tany an-trano, rehefa nilazany Jesosy, za le Kristy, za miresaka aminao. Sambatra ho izy fa mifanena amin'ny Kristy ilay mpamonjy. Dia niova ny fiainana. Afaka le etaeta, sprint ramatoa. Nakany an-tanàna, nilaza amin'olona, ao lay Mesia ho izy, ao hitako ao. Andao daholy, andao daholy, andao daholy. Miova tokoa ny fiainana rehefa mifanena amin'i Jesosy. Lay vehivavy miafinafina miandro fotoana tsisy olona zay vao maka rano, sarapaka eny afom-bahoaka, ary Kristy ny teny ambavany voalohany indrindra. Ny fiainako dia tahaka an'izany. Taloha fa menatra ny tena mihitsy mpanota be. Menatra. Fa rehefa azoko Jesosy, gaga ny namako taloha, fa eny an-tsena milazany amin'i Jesosy. Dia ozy ny sasany tsy mahalala hoe ny vary rangary. Tsy nivaha mihitsy. Fa raha ilazako anao fa ireny ny tena mivaha, gaga ianao. 2 lahy tamin'ny namako akaiky, adalany rongony, tena nivaha. Sasany maty ny tifirin'olona. Mety fantatsika angamba ny tantarany Hasany Kobesy, Federe Mafanafo, namako akaiky, basy ny nahafaty azy. Tena natahotra ny paso mihitsy. Gogozy namako akaiky, sesitany any nosy lavatra amin'izao tsy fantatray na maty na velona. Jereo amin'izany. Ka raha mbola tao na maty ny tanan'olona koa, na sesitany any nosy lava, na lasa-dala tahaka ny sasan'ireo, na tsy fantatro. Zany everina ny va, afaka hanony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mivaha mihitsy, lafinilana aloha nivaha ihany le izy. Nivaha ny fatorany. Nivaha ny famatorany devoly, nivaha. Fa tsy ny blond nivaha, fa ny famatorany devoly nivaha. Fa ireo voasery tena sereny devoly mihitsy. Seriserero zalo mpandihy. Seriserena hono ny segamo zay miaratsy. Any zareo serisereny devoly. Fa za kosa aloha tena nivahan'i Jesosy. Voavaha ny famatorana rehetra, afaka zao. Ary tsy ilay olona menatra ny tena iny intsony, fa sa eo amin'i Jesosy Kristy. Za zao tsy menatra maki tsena intsony, nga inona no nataoko tary.
fa taloha efa misy lalana sasany tsako ale mihitsy amin'iny faritra avaratra iny satria fa navitana dalàna moapampana zao asako ale daholo naiza naiza ary lazaiko anao tena naiza naiza satria nalanitra ary mbola andehanako rehefa ndray androany sa mandeha naiza naiza io vokatry ny filazantsara rehefa niova ny fiainan'le ramatoa le miafinafina teo lasa ny tory filazantsara tsy menatra ny Kristy zay fa herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino zany fa adalàna amin'izay ho very fa hery amonjena zay rehetra fa ny zavatra hosoritako dia zao kay te hamantatra ny amin'ny Kristy ramatoa tsy fantany fa Kristy ilay hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra io le miresaka aminy izy koa ilay nanome ny teny androany te ho voavonjy ianao maniry te hiova ny fiainanao lay efa nanovany maro nanao fahagagana tamin'ny maro io izy manatrika ianao io tsy hitany masony nofo zany fa hitany masony fanahinao inona ny tokony ataonao raiso izy ekeo izy dia avy eo ho tanteraka aminao koa tahaka ny tamin'le ramatoa teo vao minitra vitsivitsy talohany io mbola vehivavy feno etaeta izy fa nonjay azo ny Kristy na ny siny akan-drano adino lasa izy ny antony tsy mangetaeta intsony raha raisinao Jesosy androany dia androany ihany ahatra ny etaetam-pahotany raha riva ho tonga indray ny akolita hitaonanao ndao indray sotro ranga za atao tsy resy lahatra tso afaka etaeta ianao tonga any an-trano asa mivoaka teto ohatra aronona ny poso tao mbola misy tizy ray za le efa tsy anao amin'ity tsony amin'ny anaran'i Jesosy veloma koa sigara votohatra tsapatsapa ino zany botsobotsony zany tongobolo atao inona nefa tsy miasa tsony satria efa nahazo an'i Jesosy any an-trano jerijery le boky vetaveta la tsy miasa tsony tika ndao dorany tsy mangetaeta intsony tonga indray le siba androany ariva zay indray le rangahy miantso siokany mihitsy zany atao le sioko tsy mamaly atao indray le tehaka 1 2 3 4 mety efatra le signalinareo inefatra tena izy mihitsy nefa atao inona moa za efa feno an'i Jesosy tsy mangetaetany zany zay le niatra tamin'ny ramatoa fanena tamin'ilay Mesy izy apetraha eo ny instrument ny etaeta fa feno izy ny azakazaka izy niovy izy tanteraka ilay nilazain'i Jesosy tsy angetaeta intsony andiny soratra masina ovakitsika farany Jaona toko 7 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 2:70 Jaona toko 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:70 7:30 andininy ka hatramin'ny 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy no ny filazan'ny ravehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka nitoetra tao indroa andro izy maro koa no nino no ny teniny ka nanao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandray ka nahafantatra ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao fifoazam-panahy lehibe tao Samaria tao voan'ny mpanota marobe ny olona noho ny filazan-draha vehivavy nijery ary reo ihany koa ny haiko rehefa avy eo tena marina ramatoa fa tena zay mihitsy nahita tsy noho ny teninao ihany fa rehefa tena niainy nambantatra zay tena io ny mpamonjy izao tontolo izao ary na Jesosy ary nijanona taony 2 andro lay Samaritana tsy rara iny tonga tao Jesosy nanamboatra famonjena nijanona 2 andro ka nytiako marina dia zao na dia tsy nitoriana filazantsara ary tao ispirarahany tao Jesosy mihitsy nanoka tena handeha tao hitondra filazantsara eny fa na dia Samaria ary Samaria na dia Samaritana ary reo vahoaka
androany ko mitodika amin'ny Samaritany ampefy aho mikarakara anao Jesosy mananao izy hitondra famonjena ho anao ka tsy rarahina zay maha Samaritanina mpanotanao fa le famonjena dia fa iny an-tanan'i Jesosy ekeo izy raiso izy manatona azy dia anao zava-dehibe amin'ny fiainanao izy mbola ao le hetaheta sa efa lasa sahady ndao ary anatona an'i Jesosy amin'ny lalàlan'ny vavaka isika miandry anao eo amin'ny fantsakana Jesosy tahaka an'ilay vehivavy inona no tokony atao atony izy ento eny amin'ilay fofeno hetaheta fa izy hameno ny banga rehetra izy ny karakaranao hanao zava-dehibe amin'ny fiainanao dia avy teo adininao ny ota rehetra zay nahazatra anao nampangetahetanao satria mameno anao tanteraka Jesosy ko raha hivavaka isika boray amin'ny Jesosy ny ao anatin'ny fonao ary io Jesosy ireo ny loanao manintona anao amin'ny famonjena ka ho izy ny irantsika tambolony teo naiza tompo hitondranao vonina tsotra ny tanany ary Jesosy avy ary io Jesosy fa esoroko ny etahetanao ary omeko fiainana mandrakizay anao iza no anaiky ny fitaoman'i Jesosy androany manatsotra ny tanany Jesosy ka mitaonanao avy ary esoroka ao anatin'ny fonao ny etahetam-pahotana ary hoentiko anao amin'ny fiainana mandrakizay raha mety anao mandrosoa aloha aty hiaraky vavaka isika aza menatra mandrosoa dia hiaraky vavaka isika atoloran'i Jesosy ny tanana ara-panahinao sorony ny etainao hatsarainy ny fiainanao ary indrindra honany amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia hivavaka isika asandrato amin'ny Jesosy ny tananao dia mitenena amin'ny tompo hoe indro lay fo etaeta fo feno etaeta zay nampito ka entiko aminao lay fo Jesosy io ianao no hameno azy ary androany ihany hameno anao Jesosy miala teto anao fo hafa no tsapanao ao anatinao sandrato amin'ny lanitra amin'ny Jesosy ny tananao dia ataovy lay voady sy fanekena eo anatren'Andriamanitra azy lay fo dia sorony ny etaeta fenoan'ny fahasoavana izany sandrato ny tananao dia vavaka isika misaotra Jesosy eo fa lehibe ny fitiavanao ary mandrakizay ny famindrampo anao manao vasa lehibe ny fiainana tsiraray avy esory ny etaeta Jesosy eo esory zay mampangetaeta ny olona rehetra esory zay famatorana rehetra ny fahazaratsy rehetra ny asan'ny devoly didina amin'ny anaran'i Jesosy tsy anankeritsanana fahefana halleluya 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 matoky anao a Jesosy eo fa hiasa mikery sy amin'ny fomba mahagaga anao ainjiro ny tananao mahery anendry ny fony tsiraray avy ka tsapany fanao zava mahagaga eo amin'ny fiainany anao halleluya 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 misaotra Jesosy eo misaotra Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao ary mandrakizay ny famindramponao manao vasa mahagaga hatrany hatrany aoka iseho amin'ity toeranyity fa velona sy miasa ianao Jesosy eo halleluya 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 manaova zava-dehibe ho voninahitry ny anaranao halleluya halleluya kasio ny fonay Jesosy eo esory ny etaeta am-pahotana mba tsy angetaeta zavatra ny tany intsony afao izahay Jesosy halleluya halleluya matoky anao a Jesosy fa hiasa mikery sa ny fomba mahagaga anao manaova zava mahagaga ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy eo misaotra Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao ary mandrakizay ny famindramponao amin'ny anarana
Alléluia, misaotra Jesosy amin'ny anarana an'asina. Oriraiko zay malala tonga ho zanaka zay nani afadala ka mifona hamina mamelani fawako eo anatrehana ary ny fahadalako azamba tsarovana izao zay mahantra isany ana jayana dianta kanyana mandoyama kanjo itako tokoa fa izao tontolo izao tsy mba mananjavatsoa ampiadanania aingao izay mahantra mba ho isany ana ianao no ray mpiantra miantra ny zanaka ary no ny mpamonjy nanautra ere raisoa utra bunzi uana rirayame raisoa utra bunzi uanao riray amen. Nandray tokoa ve Andriamanitra? Nandray izy. Ka hoy izy aminao hoe mandehana soamantsara amin'izao sisy izao aza manota intsony dia maza ho toerana tompoko.